Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valmirahaba-tsika riavako malala trarety alakamisy fahafito ny volana aprily ity dia manona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika riavako malala ary maniry ny fiadanan'ny tompo amintsika izao alakamisy izao. Ny voalahatra ho mofinainantsika anio riavako malala dia ny bokin'ny Levitikosy toko 7:20. Levitikosy toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Levitikosy toko 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Aza manao araka ny fanaon'ny tany Egipta izay nonena anareo, ary aza manao araka ny fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako anareo, ary aza manaraka ny fombany, ny fitsipiko no arahinareo, ary ny didiko no tandremanareo, hanarahanareo azy. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko, fa raha mahatandrina izany ny olona dia ho velona amin'izany izy. Izaho no Jehovah. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako ny zanak'Israely izay ivoaka ny tany Egipta ary ho tonga ny Kanana izay ambaran'ny soratra masina fa tany tondra-drono sy tantely no hanafaran'ny tompo sy hanatanteran'ny tompo mba tsy hanao ny fanaon'ny Egyptianina na koa hanaraka ny fanaon'ny Kananita izay toerana hovataniny. Raha toa ka mamaky tsara ny tantaran'ny soratra masina isika dia tsy nandefitra mihitsy Andriamanitra manoloana ny toetran'ny Egyptianina sy ny toetran'ny Kananita ary nanafarany mihitsy impolo kely ny hoe aza mifandray, aza miara-monina, aza mandray, aza makatahaka ny fanaon'ireo firenena izay manodidina anareo. Ito moa izany dia ny Kananita sy ny Egyptianina ny voaresaka, ny Egypta ny resahana fa zao koa tamin'ny faritra sasany toy ny Hitita, ny Jibozita, ny Amorita, ireo firenena rehetra izay natao bango tokona atao anatiny antsoina hoe Kananita dia samy nanafaran'Andriamanitra ny zanak'Israely mba tsy fandray aminy na ny fanambady aminy akory ary. Tsy hoe fanavakavahana loatra riavako tsy izay, fa tena fiarovana ny fahamasinan'Andriamanitra sy fiarovana ny fivavahana amin'Andriamanitra mba tsy hifangaro amin'ny fivavahan'ireo firenena izay novatan'ny zanak'Israely ireo. Raha toa ka jerentsika dia inona moa ry avana izany fomba fanaon'ny tany Egipta sy fomba fanaon'ny Kananita ka nanafaran'Andriamanitra ny zanak'Israely mba tsy hatao izany. Mizavatra roa na telo azontsika resahana riavako malala momba ny zany hoe fomban'ny Egyptiana sy ny fomban'ny Kananita izay tena haran'Andriamanitra. Ny voalohany indrindra dia hitantsika fa ny zanak'Israely dia araka ny tantara dia raha toa ka jerena amin'ireo tahiry sary na tokontsika hoe vongan-javatra voatahiry any amin'ny musée isan-karazany na any Egypte na amin'ny toerana maro, dia fantatra fa ny zanak'Israely dia na ny marimarina kokoa ny tena nanomboka ny roborobony ny fireneny Israely dia tamin'ny ataontsika hoe faraparan'ny Moyen Empire. I Abrahama dia taloha lavitra ny Moyen Empire, fantatsika izany any amin'ny 700 taona alohan'ny Moyen Empire na ny marimarina kokoa any amin'ny 900 taona no any na mihoatra aza no alohan'ny Kristy no ny Abrahama. Fa raha ohatra ka mijery ny tantara isika dia i Josefa izay voalohany tonga tany Egipta tao henan'ny Abrahama izany raha ny zanak' Jakoba dia hita taratra ao anatin'ny tantaran'ny Egipta ny fahatongavany any amin'ny taona 730 ka hatramin'ny taona 510. Io moa zany
dia tsy tena moyen empire loatra. Nantsony hoe moyen empire dia fotoana teo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 3 talohan'ny Kristy. Zay no antsony hoe moyen empire tam'tantaran'ny Egypta tranainy. Dia somary latsaka kely eo an-damosiny io zany ny tantaran'ny Josefa zay voalaza fa mpanofy, voalaza fa mpandika nofy, voalaza fa mpandika teny koa aza. Ary tamin'ny andro ny Josefa sy nahatongavany tany zany a namakivaky ny fivoahanany mandrapatonga ty amin'ny fivoahanany ny Egypta zany eo amin'ny raha baiboly miteny de eo amin'ny 700 taona eo a. Raha jerena amin'ny ataontsika hoe amin'ny daty ny tantaran'ny Egypta dia aty amin'ny vanim-potoanany Ramsès II na zanaky Ramsès II. Am'le fotoana efa azo lazaina eo amin'ny tantaran'ny Egypta fa efa somary nitambotsitra ihany ny Egyptianina ary efa azo lazaina hoe efa tsy tapon'ny familram-piratany intsony ny fotoana zay nivoahan'ny zanak'Israely ny tany Egypta raha ohatra ka jerena ara-tantara zany. Fa raha ohatra ka am'ireo vanim-potoana ireo zany hoe anelanelan'ny fotoana ataontsika hoe intermédiaire aty amin'ny taona 700 na 500 voalohan'ny Kristy mandrapivoaka ny zanak'Israely any Egypta zany a dia inona ny zavatra nitranga atao Egypta na inona le fomba ratsy ka mety nafaran'ny tompo ny zanak'Israely tsy atao. De zao voalohany indrindra de zao ny fampifangarom-pivavahana. Ny fampifangarom-pivavahana. Tamin'ny androndreo tamin'ny voahan'ny zanak'Israely tany Egypta de farafahakeliny nisy andriamanitra 3, 4, 5 no azo lazaina hoe tena fantatra. Nanomboka tany amin'ny Ra andriamanitra masoandro, ry Horus andriamanitry ny lanitra, ry Ozy ry Tot andriamanitry ny fahalalana, ry ry Anubis, ry Isis dia mpanjaka vavy andriamanitry ny fiainana sy ny sisa rehetra, dia Osiris zay andriamanitry ny maty. Zany rehetra dia fantatry ny zanak'Israely tsara satria niaina nandritra ny 700 taona zany niaina ny Egyptiana zany ary hitan'ny Egyptiana nanompo an'izany karazan'andriamanitra rehetra zany. De io no nafahan'andriamanitra zany hoe tandreminareo tsara. 9 aza manao araka ny fanaon'ny tany Egypta zany hoe aza mampifangaro fivavahana. Andriamanitra ny Egyptiana dia andriamanitra be deaibe, polythéiste izy. Ny zanak'Israely kosa dia andriamanitra tokana. Exodus 7:7. Lazao amin'ny zanak'Israely fa izao zay izy hatrizay ary tokana lay andriamanitra. Andriamanitra zany tsy ravako malala raha manafatra ny zanak'Israely ary manafatra mandrakitiny anio atsika pino dia ny tsy ananantsika andriamanitra fa tsy andriamanitra tokana dia andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo. Tsy hoe zavatra tonga ho azy zany ny didy folon'andriamanitra amin'ny didy voalohany aza manana andriamanitra hafa fa izao ihany. De mitohy aza manao sarin-javatra voasokitra. Ny Egyptianina moa dia manana karazan'andriamanitra isan-karazany izay nosokirina tamin'ny vato tahaka ny resantsika teo na i Tot na i Ra na i Osiris de samy manana endrik'olombelona ohatra na i Ra ro tsy endrik'olombelona loatra fa endrika faucon sy ny tahaka izany dia misy ireo andriamanitra na i Isis ohatra dia tena manana endrik'olona mihitsy. Dia andriamanitra zay nitompony reo Egyptianina ka nomeny endrik'andriamanitra sokiriny tamin'ny vato na sokiriny tamin'ny hazo na tahaka izany. Andriamanitra sary-piaro tsy mankasitraka ny fampirafesana azy amin'ny andriamanitra hafa. Raha toa rehefa malala isika mijery ny tantaran'ny fivavahana kristianina. Ny malagasy dia nanompo sampy radio koa talohan'ny fivavahana kristianina mazava ho azy, tsy afaka namana-maritena isika fa nanompo sampy ny malagasy rehetra talohan'ny nidirana fivavahana kristianina. Fa zao rehefa malala raha ohatra ka nanompo andriamanitra anankiroa reo zany hoe raha nanaiky nampifangaro ny fivavahana kristianina tamin'ny fivavahana nentim-paharazana reo martiora Rasalama sy ny namany de tsy maty izy akory. Fa nahafaty ny antony namonoana reo martiora malagasy na Rasalama na Rafarilandriamazoto na reo maro
izay anarivony izay novonoana dia satria tsy nanaiky mihitsy izy ny ampifangaro an'Andriamanitra rain' Jesosy amin'ny fanompoana ny Andriamanitra hafa. Am'izao andro anatsika zao nefa rehavako malala toa mbola betsaka ihany ireo kristianina zay mampifangaro ny fivavahana kristianina amin'ny fanompoana sampy na fanompoana zavatra hafa. Ary dia izay toetra zay nefany no toetran'ny Egyptianina, izay fampifangaroana n'Andriamanitra amin'ny fanompo-tsampy izay ka mandana farany mihitsy any zanak'Israely manao hoe tandremo manao araka ny fanaon'ireo tany Egypta anareo. Fa ny faharoa revako malala zay no tsika manao hoe izay fampifangaroana zay tsy fahatokinan'Andriamanitra tokana izay. Fa ny faharoa de zao izay hitanao tany Egypta koa dia momba ny ataontsika hoe ny fahafatesana. Andriamanitry ny fahafatesana dia Osiris, ary ny farao dia noheverina ho Andriamanitra. Ny farao rehefa maty de noheverina ho tonga toy ny Osiris izy, de nivavahana zany ny farao. Fa ny faharoa zay aseho ny tedin-tsotra masina ity rehavako malala de ny zao koa ny civilisation egyptianina. Ny civilisation egyptianina de civilisation miivo na mijoro amin'ny alalan'ny fahafatesana. Ivon'ny civilisation egyptianina ny fahafatesana. Ary zay no mahatonga niny hoe ny piramida, ireo mastaba, ireo zay ataontsika hoe ohatra hoe ny Anubis ohatra. Anubis de andriamanitry ny fanaovana momification zany hoe tena niivo mihitsy tamin'ny fahafatesana ny fiainana egyptianina. Ny fiainan'ny Egypta tamin'ny fotoan'andro, ny fiainan'ireo mponina tany Egypta tamin'ny fotoan'andro dia saika manodidina ny fahafatesana, manodidina ny fasana, manodidina zany rehetra zany. Ary raha toa Andriamanitra ny teniny seho tany Mosesy manao hoe izao de Andriamanitra velona, Andriamanitry ny velona fa tsy Andriamanitry ny maty ao amin'ny Exode 3:3 de azon'ny Mosesy tsara mihitsy ny dikan'izany. Fa ny matetika resahana tany Egypta de saika miresaka mandrakariva ny fahafatesana, tahotra ny fahafatesana, tahotra ny ataontsika hoe ny any ambadiky ny fahafatesana satria ny farao ihany no tsy maty fa velona mandrakizay fa ny sarym-babe-bahoaka dia mety mandalo fahafatesana ihany. Hotsika manao hoe inona koa ary lay nafaran'Andriamanitra ny zanak'Israely mba tsy ho ataony de zao ny fiainana miivo amin'ny fahafatesana, ny fiainana mitodika amin'ny fahafatesana. Betsaka ny olona velona rehavako malala, betsaka ny olona velona fa ny masony any amin'ny fahafatesana mandrakariva fa tsy any amin'ny fiainana. Miasa izy satria matahotra ny fahafatesana, manao zavatra izy satria matahotra ny fahafatesana, na indrindra koa aza dia mieritreritra mandrakariva ny fiainana ho mifangaro mandrakariva ny fahafatesana. Afaran'Andriamanitra rehavako fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra de fahavelomana fa tsy mihodina amin'ny fahafatesana. Misy antropologue anankiray zay niresaka maharitra momba ny famadihana, nandinika momba ny famadihana teto Madagasikara. Dia ity antropologue ity dia nanohatra boky anankiray izy, Place in Vedide, zay lay boky. Dia io ozy manao hoe ny civilisation malagasy ozy de raha ohatra ka ny afovoantany, faritra afovoany a Madagasikara zany, manomboka amin'ny faritra Batondrazaka iny zany, mamakivaky any Antananarivo mipakatra ny Fianarantsoa-Ambositra, dia renindretreny dia saika miivo izy amin'ny fasana lay civilisation-ny au plateau central. Fa raha ohatra anao izy ka somary mahazo ndray ohatra ataontsika ohatra mahazo ny morontsiraka atao voatra hoe any atsimo na tahaka izany, de mety miivo amin'ny ranomasina, misy miivo amin'ny lakana, miivo amin'ny lakana na miivo amin'ny lakana, misy miivo amin'ny omby, arakarak'izay izay faritra misy azo. Fa ny malaitra anao izy de reo plateau central de miivo amin'ny fasana. Ary tsy diso rehavako malala, tsy diso loatra saika ny civilisation au plateau central zany ny manomboka any Ambatondrazaka raha ohatra ka any
na mbola mahazo lokeliny iny azy dia mahazo an'iny avony amy Madagasikara iny de saika manao zava-dehibe ny fasana ary zay mahatonga an'iny faritra iny saika mamadika avokoa ny famadihana dia mamakivaky mandrapatonga an'iny Matondra Zaka ray manontolo iny zany hatraty ampovoantany mipakatra ny mba avoany hatramy Fianaratsoa de saika mbola mamadika lay faritra any ny tena amin'ny faritra reo ny tena iroborobon'ny famadihana am'ireo faritra reo koa nefa ny iroborobon'ny fangalahana taolapaty am'ireo faritra reo no saika manodidina ny fasana avokoa ny atao hoe mpiavana ny atao hoe mpiavana dia manodidina zay manodidina ny fasana ary zay no mahatonga ny hoe tanindrazana de zay toerana misy ny taolambalo ny razana zay toerana misy lay fasany razana zay no antsoina hoe taniny razana mazava be zany reafako malala ny antsoina hoe taniny razana dia mitodika avy hatrany zany amin'ny efa maty lay civilisation ary eo reafako malala no ampitandreman'ny tompo atsika dia tsy ny anadonotsika ny tanindrazana loatra sanatriny vava tsy anaovantsika tsinitsinina loatra sanatry ireo zokray aman-dreny tsy anaovantsika tsinitsinina mihitsy sanatry ireo olona izay ny lofo ny taiza sy nanabe atsika fa ny tsy akasitrahan'Andriamanitra de izao ny fanompona ny fahafatesana inona to hoe fanompona ny fahafatesana ao anatin'izany ny famadihana ao anatin'izany ny fanomeza toerana ny fahafatesana lavitra noho ny fiainana ny tahotra ny fahafatesana ny lafin-jahatra maro samy hafa ataon'ny olona mba hahatonga azy handositra ny fahafatesana marina loatra fa ny olombelona rehetra matahotra ny fahafatesana matahotra ny tsisy olona teo faty fa lay fomba noentin'ny Egyptianina noentin'ny olona tany Egypta sy noentin'ny Kananita niady tamin'ny fahafatesana de nahatonga azy ireo niresaka tamin'ny maty mihitsy zany hoe misy karazana fomba hitantsika eo amin'ny bokin'ny Samoela misy fomba atao de foazina mihitsy lay maty tsy hoe tena foazina fanaratsy mihitsy de foazina mihitsy lay maty dia reafako malala ao anatin'izany no nahatonga ny tompo nanafatra ny zanak'Israely manao hoe ny fahavelomana ny zava-dehibe ny aina ny zava-dehibe tsy hoe tsy ilaina akory ny fasana na tsy reny zahatra mazava ho azy tsy tsika mihitsy no tsy ny kristianina mihitsy no manao hoe tsy ilaina ny fasana Jesosy aza nalevina taolambalon'ny Josefy aza nalevina be de be reo toerana zay toeram-pandevenana fa ny civilisation kristianina de civilisation miorina amin'ny fahafatesana akory ary zay reafako malala no mahafinaritra ny civilisation kristianina raha ohatra ka any Egypte ianao de saika mahita fasana be dehibe mimezinezina fa raha ohatra ka makaty amin'ny faritra tany kristianina ianao de trano fiangonana no mihezinezina trano fiangonana sy tilikampo-piangonana no mihezinezina ary zay mahafinaritra ohatra ka miditra ireo tanindrazana ianao eto Madagasikara de zao tsy ny fasana ny zava-dehibe marina fa ilaina hotsika teo ny fasana fa tsy ny fasana mameno tanatazanao eto Madagasikara maro anisa fa ny tilikampo ny trano-piangonana ary dia izany rehetra any milaza fa ny civilisation tsika izay eto Madagasikara dia civilisation zay miorina iainantsika kehitriny zany de miorina amin'ny fiainana reafako malala tsy akasitrahan'Andriamanitra zany ny toetra faharoa ny fampifangorom-pivavahanao tsika teo fa ny faharoa de zao ny fanompona ny maty sy ny manodidina rehetra momba ny fanompona ny maty ao anatin'izany famadihana ao anatin'izany reo karazam-pety isan-karazany zay hataon'ny olona manodidina ny fahafatesana fa ny fahatelo reafako malala izay halan'Andriamanitra raha teo koa amin'ny fomban'ny Egyptianina amin'ny fomban'ny Egyptianina de zay tsy akasitrahan'Andriamanitra loatra de ny rafi-piaramonina Egyptianina ny rafi-piaramonina Egyptianina de rafi-piaramonina zay fanjakan'ny matanjaka misy ataontsika hoe ambaratonga enina ny rafi-piaramonina Egyptianina misy kajon'olona enina manomboka any amin'ny mpanjaka any amin'ireo mpisorona any amin'ireo scribna reo mpanoratra sy ny sisa rehetra ary miafara
aty amin'ny olotsotra zay andevo tahaka ny zanak'Israely tany Egipta. Ny andevo sy ny vahiny dia farafahoriana ary tsy manana inona na inona tany Egipta. Zany hoe lay fiarahamonina Egiptiana de fiarahamonina izay nanjakan'ny fanimpotsampy fiarahamonina, ary rehefa ny fanimpotsampy no manjaka de manjaka koa ny aterak'izay koa ny fifanavakavahana, aterak'izay koa ny fahalovana, aterak'izay koa ny herisetra isan-karazany. An'lay fiarahamonina Egiptiana, an'lay fiarahamonina tany Egipta ka fiarahamonina nanjakan'ny herisetra, tsy mipetraka ny fitiava-namana. Tsy hoe milatsaka ho azy fotsiny reny tenin'ny Leviticus manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, ny tenin'ny Deutéronome manao hoe ajao ny kamboty, ajao ireo vahiny izy mahantra sendra mandalo any aminao. Zany rehetra de tsy hitanao tany Egipta tamin'ny fotoan'andro, satria lay fiarahamonina de fiarahamonina tsy misy fiantrana, satria efa misy efitrefitra, misy fiarahamonina misy efitrefitra. Raha ohatra ka makany Inde ianao ohatra mandraka ankehitriny ohatra de mbola misy fiarahamonina misy efitrefitra, makany amin'ny faritra sasany eto ambonin'ny tany de mbola fiarahamonina misy efitrefitra. Tsy hoe mifanavaka fotsiny fa tena misy efitrefitra mihitsy, tsy misy fifandraisana. Izany fiarahamonina zany no tsy tian'Andriamanitra ny ainan'ny zanak'Israely raha mivoaka ny Egipta izy. Ary zay no antony tondrana azy aloha namakivaky ny hefitra hanadino zany rehetra zany, mba atonga azy atsiaro hoe raha iaina, atsiaro zay iray vatsy. De noentiny namakivaky ny hefitra ny zanak'Israely mba atsiaro fa ray tampo, prahalahy, prahavavy, penata ny fianakaviam-be ny zanak'Israely. Mety ho izarazara tany izy, izarazara foko, fa tsy efitra mampisaraka loatra ilay foko hoe ity fokon'ny Robena dia tsy ifandray mihitsy amin'ny fokon'ny Efraima na ifanohitra amin'ny fokon'ny Joda. Tsy fomba izay fomba adipoko izay adimpifanandrinana efitrefitra izay mihitsy ny tsy tian'Andriamanitra tao amin'ny mponina tany Egipta ka nanafara ny zanak'Israely hoe tandremo. Afaka malala aza manao araka ny fanaon'ny tany Egipta. Izay nonena nareo. Zany toetrandry afaka malala de mety mbola hita eto ambonin'ny tany. Mety mbola hita eto ambonin'ny tany zany toetran'ny herisetra, ny fifanavakavahana, toetran'ny inona koa ny fifandraisana maty lay araka ny tenin'ny Jean Paul II hoe ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny dia civilisationna ny fahafatesana, velona fa mitady ny fiainana ny anatin'ny fahafatesana zavatra, mitady fifaliana ny anatin'ny fahafatesana, zavatra mipitrangy zany re avako malala. Faharoa rahantsika ry avako malala de mitenin'ny Leviticus manao hoe aza manaraka ny tany ko, aza manaraka ny fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako aminareo. Inona indray no ny fanaon'ny tany Kanana ka tsy tian'Andriamanitra nataon'ny zanak'Israely? Roa na telo ihany. Ny voalohany de zao indray ny filan'ny nofo. Ny filan'ny nofo. Ny Andriamanitra ny Kananita dia nafantatra rehetra ary mivamakivaky ao anatin'ny Baiboly dia Baal sy Asera. Mpivady reo. Ndray andriamany bavy, ndray andriamany da. Ary dia izay ny fomba fanimpona any Baal sy Asera dia amin'ny alalan'ny fijangajangana masina. Satria Andriamanitra ny fahavokarana izy ireo. Rehefa tonga ny ririnina de matory reo Andriamanitra reo. Fa rehefa tonga kosa ny fotoanan'ny fahavahana de mifoha reo Andriamanitra reo de manomboka ny fijangajangana masina eraky ny tampon-tanetiny Kanana ary dia maloto ny tanàna. Hitantsika am'le bokyny atraty amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany ary de mbola manazava an'izany ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Lotonareo ny tanàna ho ny filazan'ny tompo azy eo amin'ny bokin'ny Jeremia. No zany dia ny civilisationna kananita de civilisationna miivo amin'ny filan'ny nofo, amin'ny fitadiava-pahafinaretana. Ary tsy mbola mifanalavitra amin'izany ny civilisationna iainantsika amin'ny tontolo 120 zao. I Baal sy Asera fotsiny tsy voaresaka intsony, fa fakapanahan'ny Baal sy Asera de mbola iainan'ny olona ankehitriny ihany. De ninona ny fitadiavana fahafinaretana, saika tsy manao zavatra ny olona ankehitriny raha tsy mahafinaritra azy, tsy vonina na de makany am-piangonana azy ny olona dia mbola mitady tsy mahafinaritra angely any am-piangonana, zavatra tsy mahafinaritra angely ny angony, fa maiza ve hira, iainy toriteny lavabe, inona tsy alova hoe mijanona atao trano. Ny olona ankehitriny dia mieritreritra mandrakariva hoe
baikon'ny lojikany olona kehitriny de lojikan'ny fitadiavana zavatra mahafinaritra tsy manao mihitsy ny olona manao zavatra raha tsy mahafinaritra azy ary mety me azy anao raha miteny andao anao zavatra nefa zavatra tsy mahafinaritra hoe ve ahoany zavatra mandeha ho azy zany amin'ny olona kehitriny tsy isy olona mihitsy anaikyaritra hoe mahina ny aretana nefa rehavako malala ny fivavahana ankehy tsy voatery ho zavatra mahafinaritra ara-tsainy na mahafinaritra ranofo e fa na de ny fivavahana de mbola hitantsika an'zany re zany hoe mahatokany mivavaka de afangaro amina orakoraka afangaro amina zavatra maro isan-karazany a satria na de ny fivavahana de mbola hitadiavan'ny olona fa afinaretana ihany ary dia izany toetra zany no nafaran'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe tandremy tsara fa ny tany zay ova-taninareo dia ny toetsain'ny mponina any de mpitady fahafinaretana mpitady filana fotsiny ihany eo anivon'ny fiarahamonina ka mitandrema fa ny toetra faharoany ny kananita reha avako malala de nataontsika hoe ny magie zany hoe ny karazana magie isan-karazany ny mosavy ny fanaovana magie ny fanaovana fahagagana isan-karazany de tena nampatanjaka mihitsy ny Andriamanitra ny kananita ary ny toerana nova-tanjanak'Israely ny kananita marina fa tany Ezipta nisy ihany fa ny kananita koa dia tena tompon-daka tamin'ny fanaovana majika isan-karazany mampiasa ny herin'ny maizina isan-karazany mampiasa fanimpotsampy isan-karazany mampiasa fanafody sampy isan-karazany mba anaovana azona hery majika raha tsorona dia tena fanompona lay ratsy mihitsy tena fanompona tena satanisma raha zay no azahoanareo azy am'izao taonjato iainantsika izao dia izany rehetra any nafaran'Andriamanitra ny zanak'Israely manao hoe tandremy tsara mirona am'izany toetsaina satanika izany zay amin'ny alalan'ny fampiasana ody amin'ny alalan'ny misavy amin'ny alalan'ny fitehirizana zavatra manakery everina ho ny fandray tamina hery manokana zany rehetrany dia nafaran'Andriamanitra rehavako malala ny zanak'Israely hoe aza manaraka ny fanao ny tany zay ampidirako anareo fa ny fahatelo zay mampiavaka koa ny nafaran'Andriamanitra ny kananita de ny hakamona marina fa ny kananita de mipetraka tamin'ny tany lonaka fa raha tonga tany ny zanak'Israely dia ny zanak'Israely de tsy namatana tany tondra zonono sy tantely avy hatrany ny tany Kanana tsy tany tondra dronono sy tantely fa tany tondra dronono sy tantely izy rehefa namboly sy niopy ny zanak'Israely ary mandrakitiny an'io raha makany amin'ny apahany moa zany zao amin'ilay tany Kanana zay nampanantenan'Andriamanitra io misy any zanak'Israely io misy any Israela kehitriny io fa raha makany ianao de mahita voasary be legioma sy isa mampiavaka ny Israela de ny fambolena sy ny fiompiana ny familahana ny rano ary dia ohatr'izany ihany nasain'ny tompona taony tany amin'ny 2 taona lasa na 4 taona lasa hotsika manao hoe ny kananita de vahoaka firenena kamo malaina ary mandrakariva ny mpanompo sampy mandrakariva ny mpanompo sampy de kamo satria no heveriny fa vitany hery majika natahak'izany ny fambolena sy ny fiompiana miantetehitra amin'ny zavatra tsy maro toerana de kamo be lasa be fady alefisaretsana fa misy faritra nge fady miasa latsinainy fady miasa larobia fady miasa zoma de inona sisa ny asana inona ny vokatra azo am'zany de mazava ho azy fa kamo mahita itenena mandrakariva angina alatsinainy andro mafy io ko tonga ndray talatako mbola grobakako tonga ny larobia mbola tsy fanaovana fa zay ataonao amin'io tsisy miverina de larobia tsy miverina alaka misy koa tsy mety fa mbola misy any amy zoma izy vao mahita andro tsara de ahoana moa zany ahoana moa ny apetiny toe-karena am'izany zavatra zany ary dia ny toetra ny kananita na sain'Andriamanitra ny alana ny zanak'Israely de ny akamona teraky ny fanimpotsampy akamona teraky ny finonom-poana akamona teraky ny fifandraisana maty akamona teraky ny toe-javatra maro samihafa zay tsy hifampitokisana ponina tsy mifampatoky ponina mifanaratsy ponina mifamosavy zany ny kananita de hoy ny tompo taminy manao hoe tandreminareo tsara manao araka ny fanaon'ny tany zay ampidirako anareo eto ampamaranana fa inona ary no nasain'Andriamanitra nataon'ny zanak'Israely andininy fahavalo tandremo ny didiko araho ny fitsipiko
fa raha mitandrina izany anareo ny tompo de ao velona amin'ity tany ity. Roa ny fitsipik'Andriamanitra mamitina azy araka ny tenin'i Jesosy. Roa ny fiainana de izao ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavanamana. Ny fiarahamonina jiosy zany, ny fiarahamonina kristiana de fiarahamonina miorina amin'ny fitiavana. De ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavanamana. Fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavanamana. Ny fitiavana an'Andriamanitra manjary tonga fanajana an'Andriamanitra, tonga fifaliana ao amin'Andriamanitra, tonga fananana fanantenana amin'ny ho avy. Ny fitiavanamana de manjary fanajana aina, fanajana ny fananany. Afaka malala am'izao karemy zao mampahiry anao. Fa ny fiarahamonina tsy misy fitiavana an'Andriamanitra, ny fiarahamonina tsy mitoetra amin'ny fitiavanamana de tahaka ny fiarahamonin'ny Kananita sy ny fiarahamoniny tany Egipta tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Mety ho manana zavatra be de be hita maso, malaza tahaka ny piramida any Egypta, tahaka an'ireo mastaba, tahaka an'ireo trano mihezinezina tamin'ny fotoan'andro, fa saingy fiarahamonina miorina eo ambonin'ny fahafatesana ka tsy mitondra fifaliana fa mitondra tahotra sy ororo. Mety manana tany lonaka tahaka ny Kananita, mety misy fahavokarana tahaka ny tanin'ny Kananita, fa izao tany tsy misy fiainana, fa tany niteraka fifandirana sy fifamonoana sy fitiavatena, tsy misy fahavelomana satria tsy misy fitiavana. Afaka malala ny tian'ny tompo iainany ny zanak'Israely ary ampanantenainy hoe ho tany honenany, de tany honenany fitiavan'Andriamanitra sy tany honenany fitiavanamana, ka azon'ireo mahantra ianterana, azon'ireo kamboty idododona, azon'ireo sahirana ivelomana. Zany ry havana ny tany ampanantenan'Andriamanitra iainan'ny mpanompony de ny zanak'Israely. Iny afaka malala iainanao ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavanamana. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa ny kanana vaovao zay omenao anay de ny fiangonana. Ny mpiarabelona aminay zay ifaneraseranay voalohany de ny mpiara-mivavaka aminay. Ary ny fitiavanao Andriamanitra sy ny fitiavan'ny mpiray tampo no ifanakalozanay eo anatin'ny fiangonana. Tsy akasitrahanao ny herisetra, ny fifanavakavahana, ny fifampitsarana, ny fitsotokotokona, ny fifanambaniana, ary tsy akasitrahanao koa aza ny fampirafesana anao Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Tompo de am'izao karemy zao misaotra fa mampatsiaro anay ianao fa ny fiangonana, ny fianakaviana kristianina, ny tokantrano kristianina, ny ankonana kristianina de ankonana manaraka ny didinao. Manana anao Andriamanitra rain'i Jesosy ho Andriamanitra tompona, ary manao ny fianakaviana ho havana sy mpiarabelona ka ifampisarana fiainana sy fitiavana ao aminao Andriamanitra. De amin'izao akatoky ny Pasika izao tompo, de aoka hitsatoka ao amin'ny tokantranonay ny azo fijalianao Jesosy, hitsatoka ao am-ponay, hitsatoka eto amin'ny firenenay, mba handrava ny hevitry ny fisarahana, handrava ny asan'ny maizina, ary hitondra fiainana vaovao. Araka ny teninao manao hoe raha misy olona ao amin'i Jesosy dia olom-baovao izy. Ataovy firenena vaovao ny firenenay amin'izao akatoky ny Pasika izao. Mitoera aminay Jesosy. Amen.